efa ny odiadio ambaravarina ny fiakaranandary miisa telo amin'ny valopolo ny rahalahy natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samidina sivy amby efapolo amin'ny zato tapitraiky Monsieur Rachid tafiditra anaty kion-dalana lehibe eo amin'ny tantaram-pirenena ny malagasy amin'izao fotoana izao. Totosa soa tsara ny fifidianana tamin'ny 20 oktobra lazatreo fifidianana dingana voalohany Andriamatoa Rajaonarimampianina kandidata ny hery vaovao ao Madagasikara tafiditra indrina ihany koa ao anatin'ilay antsoina hoe favori. Amin'ny ankapobeny Monsieur Rachid nanao ny fijerinareo andreny dingana rehetrarehetra natao teo aminaty totosa izao fifidianana izao. Voalohany indrindra moa dia faly miarahaba ny mpanaraka ny télévision MaTV ary faharoa dia mbola averiko ihany misaotra ny ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay nahatotosa iny fifidianana iny satria ela dia ela tokoa izay naniritsika ho tonga amin'izao vaninandro izao izay tanteraka soamantsara hatramin'izao aloha ny fifidianana ny filoham-pirenena iny ka hatramin'izao aloha mizotra tsara ilay izy ary ny fahitana azy dia eo am-piandrasana zany tsika zao ny vokatra rehetra vokatra feno fa vokatra tsy ofisialy no hitantsika zao amin'izao fotoana zao dia io zany no andasantsika ny vokatra izay avy any ambanivohitany izay mbola hiakatra hatramin'izao. Ka nahatotosa izao dingana lehibe izao nahatonga ihany koa any candidat Andriamatoa Rajaonarimampianina amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Iarahantsika nahita moa iny fa anisan'ny candidat farany izy ary tsy mora zay tanatin'ny 5 andro zay nanaovana ny propagande na fampelezan-kevitra ary tianay ny milaza fa eo amin'ny 20 tanàna eo zany no voatsidika ny candidat-nay sy ny mpiaradia aminy ka hitanareo amin'izany ao anatin'ny ray volana eo amin'ny 80 na 180 tanàna eo zany no atao tsy mora zany fa mafimafy ihany nefa no ny adidy izy ity dia tanteraka soamantsara ilay izy no hatreto zay aloha afapo zahay araka ny teniko zay betsaka ireo candidat izay nofirinana taminay nefa iarahantsika mahalala amantaona an'izay taona telo taona nefa zay angambany ny vokatra azo hatramin'izao aloha tsy mitsanga menatra ny candidat hery Rajaonarimampianina. Io moa le hoe mampiasa vola be tsy mampiasa vola be tsy fantatra hoe izy ohatrinona kay le hoe vola be à partir ny firy zany ny atao hoe vola be sa vola kely fa samy nanao izay zavatra teo am-pelantanany ary io ma efa nitenenina tangamba tao amin'ny taona angamba ny candidat tamin'iny miteny hoe zay vola resainay ny vola nomeny izay ireo malala-tanana misy ohatra na ny hélicoptère zany na fiara zany misy manolotra hoe iny fiara fa ianareo miatoka ny soloka sahala amin'izay rehetrarehetra zay zasa miteny hoe vola be ianareo farany nampiasa vola be mampanontany tena ihany hoe ohatrinona kely vola be ohatrinona ohatra ampiasain'ny sasany fa iny aloha ny misy teo dia iny natao teo no io moa io ny valy larina faharoa ny candidat hery Rajaonarimampianina hatramin'izao ary angambany eo angambany ny résultat efa validé provisoire dia iarahantsika mahita eo amin'ny 550 angambany androany ty le izy ka etredire angamba ny tendance io fizotrany io angamba mety tsy ova firy dia fa ny fanomanana ny deuxième tour angamba zao no vaindon-draharaha no tokony atrehanay efa miomana hiatrika an'izay deuxième tour zay zay ka efa mandamindamina ny paikady rehetrarehetra hiatrehana an'izay sy ny nara materialy io nara-drevitra na amin'ny rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra ka efa eo am-pandinina zay zao ary tsy misy hoe farany herinandro na weekend na inona fa manao miasa foana manamafy zay asa efa natao teo toizana. Misy ireo candidat na solitenana candidat ihany koa somary ataontsika hoe kivy na mitrotraka ihany tamin'ny valim-pifidianana misy le resaka hoe allo recours
efa nisy moa candidat inona angamba raha marina kokoa no miroso tamin'izay nametraka amin'ny resaka hoe fitoriana sy ohatra zany teny anivon'ny CES manoana fijerinareo an'izay. Eny io zony tsirairay ary izay no lanany misy olo tena amin'ny candidat any amin'ireny toeram-panjatsahambato reny zany hoe délégué de vote zany reny zany manara-maso ary mijery hoe inona ny mety inona tsy mety ary zo sy adidy koa azy adidiny tsirairay no manao an'iny fa zao ny fandeny iny zany le délégué de candidat reny zany de raha vao mety zavatra tsy mety tokony manao ny fanamarina zany izy ao amin'ny PV zay iarahana manao sonia raha tsy diso ngamba zao zay hoe eo farafahakeliny le olona anankiroa membre amin'ny bureau de vote tsy maintsy manao sonia an'iny miaraka amin'le délégué manao ny fanamarina eny amin'ny dia iny avy eo no ampiakarina dia manao fitoriana zany na fitarainana tena marina kokoa manao fitarainana zany hoe misy an'izao zavatra zao dia atery any amin'ny CES dia anjaran'ny CES zany no jinika an'le izy dia iny makany amin'ny CENI dia milaza hoe fa zao ny fitarainana tonga ty ka zao ny variny ny fitsaranan'le izy eo zany misy ngamba ny tiako zaraina roa ihany le izy misy hoe zavatra tsy nety ao amin'ny bureau fandatsahambato misy koa nefa feo mandeha eny misy bulletin ivelany misy reny angambany raha ohatra ka misy natsikatra an'izay dia manao fitoriana dia iny angambany hita eo hoe ho vérifiena marina hoe ahoana misy bulletin saka am'izao sa ahoana zao zay zany fandefa fa tam'izao aloha ty aminay zany mbola tsy misy ny fitarainana izay napetraka aminay zany zay mbola mijery ny PV izay azonay aty aminay dia tahanay amin'izay valiny avoakan'ny senita io ngamba zay vao manao ny zay fitarainana zay na recours zay araka teny amin'ny fieritreretanareo azy mety misy ve ho fitraikany amin'ny fivosonan'ny deuxième tour le dingana ohatran'izay mety anelingelyna ve fahitako azy aloha hatram'izao fa ngambany raha tsy diso ngambany taty raha tonga ty aminay ngambany telo ngambany zao ny fitarainana ny CES izay mikasika na mahakasika marimarina koa ny bureau fatanjahambato kely eo amin'ny isan'ny olona isan'ny mpifidy zany ngambany zay ngambany tsy dia sy fiantraikany loatra amin'ny vokatra ny national zany matoa mbola vonona manao ary volona mbola mikondo sy mametraka amin'ny paikady rehetra ty vonona ny andresy ary vonona ary mino zay fa ko tratrany tanjona raha ohatra ka dinina zany ny firafitra politika zay misy eto Madagasikara dia mbola mahavelopany amin'ny antenanana ihany le izy ka ny afatra aloha alohany anaovana afatra angamba mba tiako ihany manamarika ny fizotra ny fifidianana teo e ty angamba ny araka ny fahitana ny tapafidian'ny mpifidy ty zao ngambany zao raha tsy diso zao androany ty ngamba eo amin'ny 61% eo zany na araka amby 80 isanjato ngamba ny tamin'ny mpifidy izay mbola tsy tsara nisy teto Madagasikara ngamba ninona lazaina ny mety zavatra tsy mety ny tsy tafidy reo anatin'ny lisy mpifidianana na tsy nahazo karatra na tsy afaka nifidy ny ampahany vahoaka malagasy izay mampalahelo tokoa fa raha oharina aloha amin'ny izay efa nisy teo dia hitanay fa nanao ny asany ihany ny senitaka nanao ny asany izy ary makahery amin'izareo reo hanohy ny asany tsy mora tamin'ny zavatra ny famahafao teto ary ny fotoana ny nanomanana ny fifidianana izay tery de tery dia nefa zao nefa ny tapavitrian'ny mpifidy dia afaka miarahaba manokana ny senita aloha tsika dia manaraka zay moa dia ho an'ny hafatra ho an'ny zay mpanaraka ty fandarina ty dia mbola manentana ny olom-pirenena tsirairay mba hamita ny didiny mba hifidy satria ty ihany fifidianana ty ihany no ahafahantsika manova ny fiainatsika amary mifidy izay olona hitatsika fa mendrika tokoa ny hitondra ny firenena ity ary zay ngambany hoe zay nanoanana ny candidat nanoanany mpiara mitolona rehetra amin'ny candidat hery jandarmampianina no nizy olombavao ary mitady olona mihitsy ny ty Madagasikara ty mba hanarina azy amoaka azy amin'izao krizy izay misy atsika zao
anareo ve tratra le folo andro fepotoana noezanjinita moana an'le valim-pifidianana raha araka ny fandehany zao satria araka fahalalako azy dia mampiasa ny fitaovana toy ny hélicoptère zareo dia fahitako azy koa zany teo nisy tatarika kely angamba ny saisie sy ny validation na confrontation na comparaison na fampitahana zany dia zao hita fahitako azy eo dia mandeha tena miso eritreto angamba mety tratrany ihany na misy andro kely angamba fa tsy dia any loatra angamba hitako ny olona afatra ho an'ny mpanaraka ity fandarana ity dia ny hoe araka fahafantarantsika azy moa hatram'izay araka nireny fampielezan-kevitra nataon'ny candidat raha janary mampianina reny dia izy dia candidat misokatra amin'ny hery rehetrarehetra na vondron'olona na antoko politika ary profon'izany izy mbola tsy ary nanenjika na amindray mandeha aza mandritra niny fotoanany fampielezan-kevitra eny mbola tsy ary nanenjika olona izy na antokon'olona na antoko politika na ray aza izany dia manamafa candidat izy candidat misokatra amin'ny rehetrarehetra ka amin'izao fiatrena ny fiodinana faharoa zao dia mbola manainga zany ny rehetrarehetra zany mba hiara hivondrona zany mba hanatanteraka ny fiovana izay takiny vahoaka malagasy hialana amin'izao krizy mahazo atsika zao efa neodeo ambaravarina ny Zandary miisa telo amby valopolo mirahalahy natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa fetina sivy amby efapolo amby zato tapitraiky ariary Vitsy any, mba sotroa izy